Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa tokantrano iray Andriamatoa Rivo Rakotovao no vahintsika eto amin'ity fandaran'ity androany mpandrindra nasionaly ny antoko HVM ny tenany filohan'ny antenimiran-dolona teo aloha sady filohampanjakana mpisolo-toerana nandritra an'ireny fotoana ny fifidianana tamin'ny taona 2022 ireny dia miarabanao Andriamatoa Rivo Rakotovao tonga soa eto amin'ny fandarana dinika aloha. Fa miarabany Joël miarabany namana rehetra eto amin'ny MBS dia miaraba indrindra ny mieno satria fantatra hoe mandeha amin'ny radio izy io mieno sy mijery ny télévision MBS miaraba tokoka. Ya mpanao politika moa ny tena nahafantarana Andriamatoa Rivo Rakotovao dia mazava ho azy fa hibahan-toerana zany resaka politika eto amin'ity fandarantsika ity androany satria filohana teny Merandoholona ianao teo aloha araka ny efa voalazako tao efa filoham-panjakana mpisolo-toerana ihany koa amin'izao fotoana izao Andriamatoa Rivo Rakotovao tsy eo amin'ny fitondrana intsony nareo mbola mitantana ny antoko nareo aiza ho aiza aloha ny antoko fohy ngamba ny anaovantsika kely an'izay jery todika kely izay vetivety. Ny antoko dia miaina miezaka ataoko hoe misehatra eo amin'izay zava-misy tontolo iainana tsy afaka mihidy ny antoko fa miaina miaraka amin'izay zava-misy ao anatin'ny fanoherana tanteraka izy noka tamin'ny 2021 ao ny olona ao anatiny mbola misy ao misy ny olona fanivelany ny antoko misy ny miandriandry misy ny sakaiza mpandresy misy nefa tsy ao anatin'ny antoko intsony sakaiza sady sakaiza fa tsy ao anatin'ny antoko intsony izy safidy zany fa zay zany dia fantatrareo fa ny safidy ao anatin'ny antoko io ary ny safidy nomba tamin'ny 2022 no nresy ny filohera Jaloromampiana dia ny safidy ny janona tsy nanoana an'izanizy ary ny janona indrindra ny safidy mpanohatra an'izao fitondrana zao satria tsy mitovy mihitsy ny heritreritra na ny fitantanana na ny vina izay hoentina fomba hitantanana ny firenena ka dia mety manamarina zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Anisan'ny hoe zavatra nanamarika ny fiainany antoko vao tamin'ny herinandro faraparin'ny herinandro teo Andriamatoa Rivo Rakotovao ny hetsika izay nokarakaraina ny vondronam-panorama teny amin'ny Carleton Nanosy tsy teny Andriamatoa Rivo Rakotovao misy commentaire vitsivitsy amin'ny réseaux sociaux sy fanontaniana fa nakaiza hono Andriamatoa Rivo Rakotovao tsy teny amin'iny lariny loatra satria ny HVM ny anisany ary tao amin'ny Sénat no niforoana ny hevitra io panorama io tamin'ireny fotoana nanao amboletra ny fitondram-panjakana teo amin'ny tsy fanarahan-dalàna andefa foana ny tena nanomboana zany tamin'le resaka comité mixte paritaire mijery ny lalàna tokony nalefa tao reny dia nanao amboletra ny fanjakana tsy manara-dalàna napiny ny may izy andeha ho any amin'ilay fifidianana sénateur dia hoe andao ary anangana ny vondrona io efa nisy ny RMDM fa alao betsaka tsy hoe vitsy zay zany ny hevitra fototra zay misy parlementaire tao misy ny ireo amin'ny commune tao ny olom-boafidy misy ny sénateur tao misy mpanao toko politika maromaro tamin'ny nanomboany hevitra voanitsiry zany efa tany amin'ny 30 mahery-tany zao fotoana zao moa izy eo amin'ny 20 eo satria fa mipetraka ara-dalàna any amin'ny zay tokony hametrahana azy zany ny lalàna ny mifeha ny statut sy ny sisa amin'io vondrona panorama anisany raha tsy tena hoe ny mpanorona azy dia anisany nanorona azy mihitsy ny antoko HVM ary anisany nanosika zany ny tenako mampalehibe antoko HVM le hoe tsy nahitana natao amin'ny Carleton tamin'ny sabotsy sarasy zay fa ataony filoham-panorona manana ny géne zay tao manana ny secrétaire général adjoint zay tao manana membre tao any koa tanaty olona tao zay koa nefa manana programme anasanay eo amin'ilay fidinana ifotony dia tany ifotony satria fotoana fanomezana ihany koa tamin'ireo olona tany tsy nanana tany dia tany ny tenako niaraka tamin'ny mpikambana vitsivitsy. Ya hiditra amin'ny resaka fitantanana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobetsika Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'izao fotoana izao hita taratra hoe misy tsy fitovik-hevitra eo ampanohitra sy ny mpitondra mazava ho azy moa izay mampanohitra sy mpitondra anazy be da be ny fanazavana hoe eto mpitondra amin'izao fotoana izao amin'ny asa vita matetika ny avy amin'ny antokonareo manao fanamariana foana hoe tetika asa efa taloha daholo no tanterana amin'izao fotoana izao ahoana ny fomba fijerinareo n'izay zava-misy amin'izao fotoana izao zay mampalahelo le firenena satria virafirain'ny mpitondra virafirain'ny mpitantana ny zavatra izay atao amina toko hoe rehare fotsiny zavatra tsy tokony hisy ady hevitra koa rene zany rehefa ny ekena mampitondra mampitarika hoe ny firenena tsy teraka tamin'ny 2023 akory fa mety misy ary tao zavatra tany amin'ny andro efa taloha tany ny eritreretina ny vinavinaina
mety tsy tanteraka no ny antony samihafa averiko foana zay teniko zay tsy mampihedry voninahitra ny olona zay misolo maneho an'izany ara-tantara na de te hanovany tantara ny tantara angazonao ovainy ny tantara ny tantara e no aviny ezanao tsaratsara kokoa fihinary ny tantara ovainao de lasa zany foana ny adevitra rehefa mandeha arariny loatra indraindray zay lasa tafiditra anatin'le izy mba miteny ihany mba saro-piaro azy satria le olona de miezaka foana milaza ary efa nomboka tany 4 zareo de zay nitetiky ny hoe zany filoera jora mampiany zany tsy nanao ninina ny gouvernementany tsy manao ninina hoe scandale fotsiny io raha ifampitanisa scandale teo ngamba nandritry n'izay roa taona sy tapany tondrandro zareo zay nefa ho tombontsoanay ve ho tombontsoan'ny firenena ve raha zany ny atao adihevitra ara-politika aminay ny adihevitra politika hoe io ary ny lasatsika atreto ny firenetsika ny vitany misy zava-bita tsara misy zavatra mety tsy nety tao misy tsy tomombona tao mety tsy mifanitsy aminy koa amin'ny fomba eritreretiny hitantanana de anao no mitantana araky ny fitenindry zareo am'izao fotoana zao de mba masahia olon-dehibe olo manakaja ary lehibe za amin'ny filoham-pirenena sy lehibe ny gouvernementa sy zay mitondra rehetra zay fa maninona no atao anatin'ny fomba fisainan'ny olona zany hoe tsisy navita nininy reo nefa le olona tenenanao eo mahafantatra daholo hoe rianina kosa mba fa nanomboka an'io e efa natao tam'izao io e mame ohatra anao a zao androany latsinainy raha fahinoko ny vaovao de hoe natao sonia amin'ny fomba manetriketrika ilay asa lehibe le resaka saofika amin'ny resaka hitondrana ny herin'ny énergie eto amintsika tamin'ny conférence de Bayeux tamin'ny 2016 tany Paris nondresahana efa natao ny ataoko hoe ny protocole d'accord-n'izany ny zany tanatin'ny gouvernement hatramin'ny 2018 ary io de anisany natongavan'ireo fa matsy vola lehibe tao amiko tam'izany intérim reny hoe ahoana mba fijerinao fa sao de sanatriny zany miova ny fitondram-panjakana de mijanona nefa zay efa reto ny dingana ny fanarahantsika efa tonga amin'le dingana farany zay azahoanay anomboka am'izay an'lay asa satria misy dingana resaka maromaro zany eo ny fitadiavana ny lalam-bola fitadiavan'ireo partenaire sy ny efa vitandreo olon'ireo daholo hatramin'ny 2018 de miverina am'izay izy hoe eny ary fa vitanay tonga am'izay zay anao ka ahoany ty izy monsieur le président tam'izany intérim do hoe zay indrindra no nanekena tsisy nikorotana tamin'ity taona ity ara-politika fa nandeferana mba ahafahan'ny firenena mba handroso fa tsy hiverina tamin'ny 2018 taona raiky amby 20 tsika zao zay vao hiverina anao soni fa nakaiza zany le roa taona sy tapany indraindray nanomezany olona tsy ny fitondrana HVM tam'izany fotoana zany rehefa nitorivo rakoto va hoe le contrat nyekenareo somary tsy azotsika tombony loatra fa manome tombony loatra n'lay prestataire ohatra hoe nresaka ravinala ohatra zay mitsatso zay la zay nyfatanao ivoaka ny mariny ohatra zao mba amle iny resahanao ravinala de hoe 5 sa 20 taona ve de nivazany no hitantany eo raha aty atsena ho any resahana zany satria zay mamay fitondram-panjakana de mety manaitry ny olona zany fa mampitondra anao tokony nazava amin'ny olona ianao zareo voa reny vola trosaitsika reny avery anatin'ny 50 taona 80 taona io hoe tsy zavatra majinijiniky ery mila zay le lazaiko hoe manao kobaka-mbava be fotsiny le olona ifanaratsiana fotsiny aloha ivoaka eo andeo jery eran'izao tontolo zao hoe rehefa toy reny tsy misy ariary eny fitondram-panjakana navoaka atao satria azadino fa tam'izany taona nitondran'ny filohera jaro mampianina zany betsaka ny narenina teto anisan'izany fitantanana arabola teto amin'ny firenena zay robaka tanteraka niraisina tamin'ny 4 tsy nanana antsika lalam-bola ahafahana hitrosa betsaka de hoe andao ary ireo zay lahara-pamena azahoan'ny tombotsoa ho an'ny lalabe mandry aloha no andaniny an'reto volana azotsika trosainy reto fa jerevo lalana hafa ohatra ny fifanarahana amina miankina sy ny fanjakana zany le PPP de zay ny nanaovana an'io de iza ny olona mandana raha mijery betsaka neny ohatra zany nany Frantsy ary toerany rehetrarehetra betsaka ny tsy ny fanjakana akory ny miditra ao tsy mametra bola ao ny fanjakana ary ny olona kosa raha ho avy aty za zao mpitondra fanjakana zany anisan'ny nanao sonian'io tamin'ny 2015 de nitoiziny zay nanohy tao mola izy nefa avy eo satria tady an'izany ny filoham-pirenena araky tamin'ireo namana rehetrarehetra nataony lalatsaina sy ny ezaka tamin'izany dia natao le izy zany ireo ny lany satria misy fepetra maro samihafa narahana daholo ny fepetra ny tsena
afahana manao an'izany io tsy azonao hoe olona manambola ry fa varotra pneu ohatra ny asany quincaillerie mba misy fahaiza manao de davana satria misy olona taritinao akaty de nanontaniany reo olon'ireo hoe inona reny antony tsy atongavanareo Madagasikara nefa nareo tonga etsy Maurice ny avion nareo zany ao anatin'ilay izy daholo fa inona ny de davany fanjakana de resahany an'le hoe namena ny vazaha zay ny fomba nanarasiana zay fotsiny fomba ilazany azy tsy io ny lalana varavarana misokatra eto amintsika de mendry zareo amin'ny vazaha tsy tahiteny akory any zavatra resahany zareo am'izao fotoana zao raha zay lazaiko hoe mitondra firenena zany tsy atao orakorakatseny ohatra zany vahaolana ve raha fahitanao anazy am'izao fotoana zao any hoe hita taratra nefa manao recrutement tsika na iny ty avondrona iraisam-pirenena eo amin'ny resaka finance Rothschild hiara-iasa amitsika vahaolana ve zany mba hialantsika ohatr' zany sa inona ny azo atao fa ny tena manerana de mieritreritra hoe raha henoko eo de hoe hitady anisan'ny mba hitady famatsim-bola ho an'ilay programme anasa napetraky ny filoha zeso anisa manontany teny ny olona ny filoha tamin'ny nanao propagande eo fa ao daholo ny rehetrarehetra inona ny tena marina tsy azo mivatsina ve tsy tiany olona vatsina ve zany lay programme anasa sa ny verena an-dalana lay programme anasa efa mihoatra ny fisasany mandany eftsika izao zany vao hitady vola mba tadidiko mihitsy ny volana jona sa volana jolay 2024 na tsona tao mazo arivo zay tam'izay de nao présentation an'ilay programme ana le PEM tsy zatra mivoaka tao za aloha mbola tsy nahita mandrakandroany tsika raha mampitaha eto satria tao anatin'ny fitonana filoera-jareo mampianina zay raha nandeha tany amin'ilay conférence de bailleur nisy falomana niaraka tamin'ireo partenaire technique et financier atsika teto ary reo ny nanampy anisan'izany ny PNUD anisan'izany ny banque mondiale de tonga maro be toy ireny ny olona tam'izany fa tsy hoe naka banky anankiray banque d'affaires privé anankiray anampy ny fitonam-panjakana asa za tsy miteny hoe fomba mamoehatra akory zany hoe tsy ara-dalàna fa mampieritreritra ihany hoe ay zary zany retolonreto am'zahatra ny teneny nampanantenainy eny tokoa ve nanabadona ny olona fotsiny nandresen-dahatra ny olona amy zavatra tsy misy ve raha ohatra tena misy antony lehibe tsy azo antanterahany intsony an'le PEM aleo resahany fa hiditra amin'io ianao jeren'ny olona zany reo tondro singa hoe aiza ho aizy ty Madagasikara ty amenanao totra ny ankizy any ampianaranatsika ve tsika ve zany azo le triple A sa le série ambany arika rehefa ohatra le C tsika ary razao fomba fitantanantsika zao ro taona sy tapantsika vao manao sini zavatra efa vita tamin'ny 2016 za tsy mino hoe anana taremarika ambonimbony tsika dikan'izany rehefa raha azo vola zany tsika eo amin'ireo tondry zareo marché obligataire moa hoe raha ao zany nitady vola de ho lafo be ny intérêt zany satria ny olona miaya hoe tsy ahoana moa zany ny orinasa ao anatiny ary idindry zareo misy vondrona privé to rovarovan'ny fanjakana zava-misy tsirian'ny olona daholo zany de ho aizy tsika banky ropotra eto ny firenena raha ohatra tsy mitandrina am'zany fa engany de akoatran'izay hoe aitsika malagasy zany aitsika zany manao an'izany fa manofokezika am'izany moa ny mpanohatra anisan'izany ny filoha era-janaro mampianina fa zay tokoa angamba fomba fitenenana hoe ny tsy masina taniny azo raisina foana eny hevy na tsy tianao ary izy ara-politika fa le ampodistoerana manahirana tsy hitondra vahaolana mihitsy zany ny paikadiny raisina hatramin'izao fahitana azy am'izao fotoana zao moa hita taratra hoe be da be ny vola tsy voaloha mpiasa misehatra maro fournisseur hatramin'ny orinasa manao lalana tsy voalovola fanjakana de milaza miaraka amin'ny olona miteka be da be rehefa mandeha ny filoha hoe mbola tsisy ohatra zao mihitsy mandeha ny firenena mino aho fa rehefa mody eny an-trano reny olona reny mieritreritra satria de raha mahita raha mahalala io ko frokany eto atao firenentsika zao ny renantsika reny raha mahita raha mahalala ao fa tsy za akory ny amorony eto afaka manome ohatra vitsivitsy ohatra reny volamena mivoaka reny ny conteneur tsy hitany reny resaka resahana be da be reny ny farana amin'ity resaka miaraka amin'ny banky ty moa am'izao fotoana zao ireo olona menimenina amin'ny resaka karama nanao ny tsena mbary-panjakana reo olona nisy appel d'offre sy raha tsy nisy appel d'offre tao de milazary zareo hoe jereo fa tsy nisy appel d'offre raha nisy tsy vita ny asa tao efa heritaona sy tapany lasa zay ny lazan'izay ny premier ministre hoe mba misy tsirihana kosa le asa natao tamin'le fer heritaona sy tapany lasa ave de tsy havita hitsirika ianao
hoe retony mba tsy mety fa de potehana ohatr' zao a lay orinasa de io ny valiny mandeha route nationale numéro 2 anao numéro 4 numéro 7 potika tanteraka ny lalana ary vola be tsy tsy foroana no apetra tsy maintsy de davitsika anarenana andreo zay le fitavozavozona fitantanana ngany miandry anao io anjaranao ianao mifanjakany ianao mandamina an'zany fa tsy hoe tsy aloha ny karahamanareo ary amin'ny université fa misy zavatra tsy ry ianao ho ataony digitalisation ohatrany hoe tsika rery nanao zany digitalisation zany teto ambony tany de isaky miresaky tsika de reny elezin'ny olony reny le izy hoe any atsasasasanay ny vita digitalisation lasa ohatrany ny olona moa rehefa nytanina tsy azony ntsony le izy fa hoe digitalisation ony e mampataranyity zavatra ty de zany foana hoe charge obligatoire ny fanjakana zany karaman'olona le tsongotry fotena tsongofo ny olona fitobolana ve le olona tsy mandray karama de reny olony reny ve rehefa miverina fiarahamonina na anisan'ny tehaka teny ary izy satria no nitoerana misy azy de tsy maintsy andaonareo hitehaka fa ho avy ny lehibe de diso ve ny amitsika am'izao fotoana zao mifotsy miangatra fa makaiza ny firenentsika ary ambonimboniny reo singa rehetrarehetra moins 7,2% ny taux de croissance tsika nitenenana amin'ny ministre mihitsy io tamin'izao tany présidentiena tamin'ny vinavinana apetrany hoe iabo efatra ny taux de croissance tsika de mba nanotanina mihitsy mba samby mahay kely zorotrano eo hoe ministre izy any afahatsika am'izao lafiny ary économique iainana sy fomba fitantanareo zao zay tsy ohatranareo izy zay valiteny zay mahay mitatana zay mahay ary madio fitantanana aiky va re zany rehetra zany de mitambatra eo mbola tabatra daholo io ny fisondrotan'ny ny fiainana vidim-piainana io ny insécurité za tsy milaza hoe tsy misy taloha fa raha mifikorotanana lafiny ary économique amin'izao fotoana zao no mandeha dingana ray de miverina dingana efatra amin'ny fiahina ao ny teo aloha hoe so de nangalatra reo taloha hoe sisisisisy de eo ianao de le firenena potika fa zao ny tena zavatra lehibe indrindra ka mampijery ko azy me lehibe ary tenin'ny filora jaonary mampianina zay indroa mentolo zay tanatin'ny herinandro me mitombo ny antsana mampisaraka ny mpanana eto Madagasikara sy ny vahoaka maro anisa manitra le fracture sociale ozy izy mpikarakarahan'zany tena me lehibe ny antsana angezabe zay raha mijery ianao betsaka tokoa ny olona manoro ny zavatra am'izao fotoana zao tototra daholo manodidina ny Tananarivo mety an'olona privé reny fa mampiseho ihany reny jery ianao ny amin'ny fivarotana tomobile n'izao taona zao mibetsaka indrindra anisan'ny betsaka fividanan'ny olona tomobile satria reny aty amintsika mbola betsaka ny olona tsy mitodika eny am'zany akory any zany le misy le économie parallèle ozy izy mpiteny azy any ambanimbani'ny tany any mivoaboaka daholo satria mandeha ny baranahany de mivoaka daholo le izy za tsy miteny ny olona manana de mangalatra daholo fa tazana kosa nefa hoe teny ame mitombo voalaza ny banque mondiale sy ny rehetrarehetra zany hoe mitombo be da be ny olona manitra sy vadiranovana amin'ny firenena malagasy napininy zany mampitrotraka an'izany moa ny resaka hitraketraky ny toetrandro angambany zany azy fa nataotsika ihany keo satria najanona daholo ny fomba am'ireny jero tsara na valala ary de najanona teny le fomba naomby fanakekezana an'izany no famonoana an'izany mialoha fitsirena an'izany fa ny vola hoentina manodina ny orinasa miady amin'ny valala ary tazonina ty andrenivohitra ty de lasa tsy gaky tsika ka any no mahatonga ny mamperitreritra hoe inona ary zany la singila zany fitondram-panjakana za zany tena mba mametraka zay fantahina androany mba valio zahay farafaratsy ny anareo manam-pahaizana lehibe ao amin'ny fitondrany hoe mba ameo amin'ny fomba tsotra hoe rehefa reto ny jereva ny reto tondro singa ireto de nandroso ny firenentsika aloha mba azo apetraka ane zany fa sarotra be ny andresen-dahatra an'izay fa raha ny hoe fitangoronan'ny olona moa rehefa tonga ny filoha mitondra artiste be da be fotoana fampelezakevitra ohatra ny rehetrarehetra ihany io ka le nitsika moa zao anatin'ny fampelezakevitra maharitra be fa tsy anatin'ny fampandrosoana maharitra anisan'ny voaresaka matetitetika nandritra ny hetsika tetra amin'ny Carleton Andriamatoa Rivorakody vao Andriamatoa Roland Ratsiraka moa nisan'ny lazan'izy mihitsy ny mpandainga mpitondra am'izao fotoana zao manamafy an'izay ve ianao sa misy fomba fijery hafa ianao za tsy ampiasa le voambolana tena mafy be satria filoam-pirenena ny lazainy fa raha mame ohatra zao satria raha miainga amin'le zavatra teny atao ohatra te ankolaka ianao ohatra teny mame ohatra zao le satria hitahitako eny amin'ny aina aman-jery eny le izy na any amin'ny réseaux sociaux any le resaka hoe usine étanol ho lehibe indrindra any Afrika sa Océanie Indien
masina paozina première pierre teny ambily be de misoratra eo le plaque iny ambany jereko hoe ty azo ty de anomboka ny volana mars izy 13 mars sa ohatrohatr'izay satria taorina kely 8 mars nanaovana an'le izy de ho vita fito volana teorina na 7 volana sy ny ohatran'ny 2019 lay izy ary ny bozaka zao a lay vato fototra napetraka tao de maheno a rehefa aveo any amin'ny COP 26 ny filoham-pirenena hoe hitady vola anaovana an'le usine etanol any Ambilipe de inona zany le nyresahana marché iny izy marché public ave tsena mba satria tsy azo atao ny reny tsy azo arosany reny raha tsy afao ny vola fa inony reny zany noentina lazana ny inony reny sa ny ilaina tamin'ny andro ny fety iny a de mba manao an'izay miampy an'izay zany le ohatran'ny tany hoe efa napetraka ny vato fototra nanaovany lalana Ambilibe Voimara de tonga ny filoha merina vato fototra faharoa de miara mijery sy mime fotsiny olona hoe inona reto fitondram-panjakana reto fa nga tsy misy ny fifandimbiasam-pahefana nisy fifandimbiasam-pahefana fa fanohizana an'izay ny ohatran'ny ezahany olona tsy misy toy izany zao lalany atody eo io mahafaty ny fanjakana lasa miverina am'izay moa tsika fa be da be any Tuileries zao ny olona miteny tsika zao raha miresaka ren'le terrain synthétique reny tsy resaka koa hoe lara-pahamehana ave fa manontany tena any jeriny ohatra ny tao Moramanga sady tsy ampirefy ny terrain no zara rampiasaina ny terrain ozy a sao de le terrain synthétique eo ampovoany ty ary no misy marché ngeza be ka natao satria jerena synthétique daholo le izy a fa inona ary ty tseny ty aiza ny lara-pahamehana am'le izy akoatra n'lay toky zay nomena velo rano moa izy filoha tam'izany ary amitsika malagasy fantatritsika zany dika zany velo rano a ohatrandrany atsimo anao de mifampititika fampititika zany moa izy atsimo a de aiza ho aiza zao mbola anatin'ny fampanantenana foana le fitondram izy ny afaka nanatanteraka mihitsy e rotaona sy tapany kosa zay ampiko le 5 taona nitondrana tamin'ny fotoanany tetezamity e de mbola anatin'ny fampanantenana foana aveo hatramin'ny 2023 zany de ho tonga indray ny 2022 de hoe ampanantenaiko anareo indray volana sy nikitana ohatran'ny lazaina tany Ambatondra Zaka mba nieny mihitsy tam'izay le hoe ho ataonay ohatran'ny Paris Ambatondra Zaka zao maina ny tanimbary maty niketsa tsy aloha ve nidiginy namboarina zay le sofa nisy an'le projet na MPC 23 miaraka amin'ny japonais zay mitohy tsara am'izao fotoana zao sofa mba nisy an'ireny natomboka tamin'ny andron'ny fitondran'ny filoha Jauron Mampianina ary tsy ho anay zany tsy ho anay ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka ao amokarana vary satria ny tanjona tsy fanafarana vary any velany manabotry atsika zany fa raha mijery lavitra kely ianao a de any an'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra nikitro ifarany ny fanarenana ary indrindra ny fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena le adihevitra lasa miteraka ho azy a adihevitra avy hatrany momba ny fifidianana amin'ny taona 3 Andriamatoa Rivo Rakotovao mbola tsisy angamany hoe fifidianana hoe roa taona mahery meloha de efa manomboka miteraka adihevitra sambany tamin'ity fotoana ity nisy an'izay ahoana fahitanao ny fanomana io any hoe anisan'ny efa resan'ny mpanohitra mitambatra foana moa am'izao fotoana zao hoe tsy lasa mila raha verina ny famerenana CENI ny HCC mila dinihana inona sinona ny tokony atao mikasika manina moa mitranga ny adihevitra satria le mbonanana ny olona nazava be betsaka ny tsy fetezana tamin'ny valo amby folo sy roa arivo za de nisy mitarika an'iny mihitsy a ary hatramin'izany mbola présidentielle andao sokafana fanadiadiana mety ho zako ny anisan'ny tompona andraikitra nisy enquête parlementaire tamin'ireny fotoana ireny any aiza parlementaire moa iny narina ataoko hoe narina tsy nirarahina mihitsy iny satria iny tsy iny rehefa vitan'ny parlement de alefa makany ministère de justice izy tsy nanakana tsiny tamin'ny voalohany tsy nilaza hoe ohatran'ny hoe le farafangana zao tsy nilaza kory izy fa misy enquête rehefa nisy enquête natony fanjakana iny a fanadiadiana de tsy azo atao tsony ny enquête parlementaire fa hoe satria narefa tany amin'ny taratasy melo hoe reto ny anaovana enquête parlementaire de tsy namaly moa ny ministère de justice efa tsy mamaly ny fitondram-panjakana dikan'izay azo atao le izy aiza le izy an'izao fotoana zao de gaga ve tsika raha ho avy ny resaka fifidianana tonga de miverina ny olona fa maninona ny tsy sokafana ny resaka doublon tsisy meloka na inona tsy milaza hoe rakotona raha be fa olona tompona andraikitra ambony tao am'ilay CENI no namoaka an'izany raha ohatra nandainga moa iny rangaha iny averopilay mandeha tena mendrika azy mihitsy ny sazy satria zany ny ataoko hoe tena fanakorotanana firenena fa zany tsy ho hitanao a raha tsy sokafa ny fitondram-panjakana zay izy rery manana fahefana an'izany enay enquête parlementaire natao fa maninona ny tsy atao de zay lazaiko hoe le mbonanana ny olona reny ny HCC tsy zatra raisy ny HCC fa todian'ny lamosina daholo
nefa ny ainy am'le sehatra rehetra mahita hoe misy lesoka ane ato mizatra tsy mety tokony arenina izay fanarenan'zay tokoa satria tapitra zao ny folo taona raha ny liste électoraltsika folo taona iny tapitra izy zao de ho tsongotsongona kely ohatran'io fotsiny ve de hijanona am'ireny fomba ny tenenan'ny présidency ny nivoaka reny fotsiny io indray de tsy ety mihitsy io raha ohatra mbola ino atao inona le atao zany iverina amin'io fanjakana ny tena tompona andraikitra am'zany tsy ny mpitondra akory ny tompona andraikitra volana am'zany fa ny anjara mpanoa ohatra sy mipisetra ara-politika ary ny eo amin'ny lafiny atao koa pikerikely amin'ny fifidianana manosotona lakilosy be mihitsy milaza hoe ora fanjakana andao ty jerena miaraka ahoana ny fomba zany satria fifidianana atao andaminan'ny firenena fa tsy anakorytana firenena fa raha manao be marenina fotsiny fitondram-panjakana miaro zay arovany ihany dia samy tompona andraikitra eto amin'ny firenena zany zay no mahatonga anay mpanoa zay nefa ny ohatran'ny zavatra miseho am'izao fotoana zao ndray mato rivotra kotovao satria misitona lakilosy mipanohitra fa atreto aloha tsy misy tantaratra zay zao ny raha nytokaso velona fotsiny resahana de anisan'ny fanantona mihitsy amin'ireo ary natondry zareo moa zareo mpamatsy vola atsika indrindra amin'ny lafiny fifidianana mifampiresahana zany resaky resantsika zany hoe ahoana fahitanareo ary izy koa nanantona anay ny système des nations unies olona avy any New York moa zany izy fa tsy mbola tsy mahavita an'le hoe minakaty hoe ahoana ny fijerinareo amin'ny renouvellement processus io fifidianana io de nametraka an'ireo zay reto kosa mba tokony jereny zay ny tokaso velona de milaza foana hatram'izay hoe tsy maintsy ho fifidianana foana io zay foana io arenga eny tsy mahisy hoe faty olona vao andeha any amin'ny fifidianana manapotika firenena zany za zao miditra eto aminareo mieritreritra ny hoe to zany mipotika tamin'ny 2009 may zany ve no iverenantsika ka le misoroka melo ary adidin'ny fanjakana voalohany zany raha mazava zany ny toetsain'ny fanjakana tsy matahotra fifidianana na iza ho ao mbola mijaly anatin'ny lalàna ao ny neutralité ny administration efa hitatsika ihany fa na ny olona mpanao asa sosialy ary am'izao fotoana zao maka autorisation any amin'ny ministère mba ny ainy anay zany de hoe tandremile loko so de asinareo loko mangamanga ao any amin'ny resaka asa sosialy asa sosialy ary amin'ny anampiana mpialabelona ary amin'ny fahasaranana ara-pahasalamana no tratran'zany hoe tandreminareo misy efandraisina amin'ny resaka fahalalana eto amin'ny firenena ve zany raha fahitanao anazy be da be no mitaraina zay anisa mitaraina zay to amin'ny MBS amin'ny fanapahana anay any amin'ny Canal Sat any amin'ny Star Times any amin'ny Parabole nareo manao hetsika tsy mba nandalo mieritreritra mihitsy zay tam'izay nitondra tsy hoe misy manahirana anay ny télévision sy radio samihafa fa enonay tsy maintsy misy tsara foana raisinao anatiny zany matoy ny olona manakina misy ihany ny manakina noho ny hoe tsy tiako ianao noho ny antony samihafa any mety antony akaiky na lavitra be tsy anyny ady hevitra matoy ny olona manakina misy fiarahamonina hitany zany zay mampanao politika de misy raisinao satria anao manapa-kevitra de mba manapa-kevitra anao zany am'lohan'ireny fanakianana reny anatsaranao azy manapa-kevitra ihany koa nefa anao amin'ny lavizavatra vitanao amin'ny tananao fa ny anao zany am'izao fotoana zao neny zareo reo de zay zavatra le ifampitiafana eny kianja fotsiny de nitapahana ohatr' zany ny MBS ary tadidiko nikorotanana am'zany tamin'ny transition koa tapahana nisy maty mihitsy ary tany bivata any tamin'ny fotoanandro reny very de makaizy reny lasa fahalalahana sarotsarony fotsiny demokrasia sarotsarony fotsiny satria nisan'ny fototra lehibe ny demokrasia kosa amin'ny lafin'zany de ny fahalalahana tsy miteny fotsiny fa hipartahan'lay hevitra i raha Madagasikara ndany ianao makany any amin'ny province miala kely nytananarivo tsy mandeha zany ane ny MBS so fa misy ny réseaux sociaux ny MBS moa eto de resako ny MBS fa rehefa mandeha ianao any amin'ny toerana rehetra de TVM CRNM ihany mandeha ho tompoka kanefa fantatritsika fa iza afa-tsy ilay demokrasia sarotsarony tian'ilay ministera apetraka eo mo de ady hevitra sarotsarony fa iza zany ve no fahalala mianan'izay keo zao fotoana zao zay firy namanaina amponja momba ny resaka fahalalahana amin'ny teny zay tsy pneu vaky ozy ny fitenenan'zay tsy trano maisana triny zany hevitra ny navoaka anatina Facebook gadra efatra ambe efapolo volana ane ny namana Berija SVM iringiriny zany migadra ane Rolie Mercia gaga ihany zay maheno an'zany io moa rehefa aty amin'ny tany afrikana indrindrindra rehefa ataony zareo amin'ty hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État zay foana matetika zay foana ny ampiasaina mafy be ne zany hoe tena ny
ianina anatiny fitondram-panjakana mihitsy no ozokozononao ina no ozokozonmiaro olimersy de zay fitenenana androany a zany de manao atentana sûreté intérieure de l'État satria milaza fa tsy navitany vina zay napetra n'lay fitondram-panjakana satria me mahantra daoly malagasy mengezany elelena misy amin'ny mahantra sy ny mpanakarena me manakarena tsy misy ohatry zany de zay ve nilazana fa hoe manakotana firenena anao tandremo fa miverin-dalana be zany firenena telo na efa leran'zao tontolo zao sisa mbola mifototra am'zany foto-kevitra zany hoe ny appareil d'État ihany zay lazay ny fanjakana ihany marina de ho sahirana eo izy satria efa taonjato tsy mamela an'zany tsony zao hoe ianao miteny zavatra vetivety eo ary reny zao de manahirana be hitanareo le ataonareo mpanao gazety montage le teny nataonao taloha iny averin'ny olona eo de eo ianao zany ozy niraisina ozy ny tanora eo mihitsy ianao niraisina satria taloha zany de ataon'ny olona onono fa zao samy mahita daoly ohatra le rangaty iny laza fa mamay-poana ny fitsabona am'ireny hôpitaly manara-penitry reny afaka volana vitsivitsy izy milaza ndray za ve niteny an'zany de ampilarin'le olona eo zavatra teneniny manahirana zany mampitondra resaka famonjana efa voaresakao kely teo ihany tokony anisany hoe antony tokony hidirana lalina am' resaka fampiavana-pirenena ve filoha teo aloha moa efa nampatsiaha kely an'izay ihany herinandro vitsivitsy laza hoe tokony hirosona fampiavana tena tsy maintsy ary ny fomba nitaterana zany no dinika mbola latabatra zany hoe tsy milaza satria marina ihany ko zany tsy andeha hoe fampiaro amina hoe misy tsy maty manota ve zany azo sarahana tsara zany rehefa mazava ny saina miresaka an'le izy satria hiverina foana ty fifanagadrana amin'ny hevitra tsy mitovy ty ianao ne rehefa mitondra misy zavatra tsy maintsy anapahanao hevitra tsy voatery foana ianao hoe mpangalatra ianao na mpandrobany ty fireneny ty ianao na mivarotra tanindrazana ianao tsy voatery ho zany fa afaka manazava ianao zany ary zay kosa ianao de afaka mirehare satria voana nanao ny gouvernemanta ny aheranjaro mampianina tamin'ny 4 de tao anatin'ny gouvernemanta ne mpanohatra satria nisy ezaka natao tao mba ahafahantsika mba hijery am'izay ny tena fampandrosona ny firenena fa tsy revanche politique ady la politique ampiasainao satria anao manam-pahefana ampiasainao ny tribunaly ampiasainao ny ataoko hoe ny appareil judiciaire sy ny reto mpitandro filaminana hitazonana fotsiny fahefanao de aiza zany le vondrona lehibe kokoa marina matanjaka retsy manambasy retsy afaka mitsara fa aiza le vondrona lehibe mba hifampiresahana mba amy lafiny ara-tsosialy fifamelana eto amin'ny firenentsika fa zaho zay de manamafy eto raha ny hevitry manokana tsy tsara ihany koa zany hoe hifampiaro anatina zavatra ataoko hoe de hoe nanao zavatra tsy mety kosa ianao nangalatra ianao sy ny sisa tsy anyny resaka betsaka ane ny olona migadra tamy 2002 misy migadra ny 2009 misy reny manahirana atsika reny hoe tena alakely le olona de manao t-shirt ohatrany taoko amy sary eto ty menamena mbola tsy nisy soratra koa raha miara-manonja tam'zany de samborina mba samy nahita le vidéo daoly de tondrolo le raha matoe amoron-dalana ino naman'ireo teo fa nanao inona mory nisy inona kay tamin'ny andro iny nisy vakitrano sa nisy fanonganam-panjakana sany andeha ane hevitra ny député zay nandanan'le olona teny amin'ny arabe de samborinao le olona gadrainao le olona mafy ene mahazo ane fianakaviany reny ka zany mila mifasahina mipetraka ambola latabatra satria ao anatin'ny elanelana misy an'le hoe le lazain'ny olona hoe ny mpanao politika ve zany de tsy maty manota fa tsy azo atao ninona mihitsy sy ny hoe mizara jerevana kosa ato satria zay mitondra zany lasa manao an'izay fomba fitondrany zay hoe ianao nanagadra de hitanareo fo gadraiko nareo so ihany tamin'ny fitondrany aranjaro mampianina fa nenay fampandrosoana ny tao anatin'ny natao ary mino fa mpitondra firenena tokony ho zany daholo fa tsy hoe zay rery akory fa ty aloha de raha mahita mihitsy satria zay de nisy malary ary zay natonga ny filo rajomaro mampianina ny teny herinandro lasa hoe avoay reo gadra politika reo fa tsy rariny zany ary mino fa reo olona amin'ny miaro ny zon'olobela sy ny sisa miara-miasa amitsika ireo de efa samy zay zao de nanotanina mihitsy hoe mba ameo anay ary ny dossier sy ny aran'ny olona ny dossier momba andreo olonreo inona ny anamelo anazy sy de efa natolotray mihitsy satria hitanay loatra zay tsy mpitsara fa hoe inona verina amin'izy am'rahalary reo fotsiny izy lera namatsika Marcelin mariny hoe teny ambikanjo izy niany tokavy aty amy 13 mai nareo gadra mandraka androany fahafantarako azy
ny zava-misy hatramin'izay teto amin'ny tantaram-pirenena Andriamatoa Rivorakotovao rehefa misy ny tsy fitovikevitra tena efa lalina ohatran'io a dia mitambatra amin'ny mpanohitra nareo efa niaina zany a misy olombavambahoaka tsy mitovy hevitra tamin'ny 1 avril 2018 ny lasa nitambatra dia lasa naparefo an'ilay fitondrana mety tsy maintsy izay ve hitantaratra mantsy ny fetomboan'ny ezaka atao mpanohitra hitambatra amin'izao fotoana zao tsy maintsy hiverina amin'izay foana ve zany ny tantarantsika hitambatra amin'ny mpanohitra mba haparefo indray an'ilay fitondrana amin'izao fotoana zao satria io e raha manana fomba ara-demokratika milamina ny fitondram-panjakana zany mety matahotra izy nandamina an'izany zay tao amin'ny fitondrana teo aloha dia nefara tamin'ireny satria na tiana tsy tiana somary marefo ihany ianao satria mbola zay mifanao aty amin'ny tany ohatrany antsika hoe mahasahy mandray ny olona mahasahy mampiditra mpanohatra ao anaty tsisy fisakasahana zany eritreritra ray minitra akory hoe andana teneny ny canal satellite hoe tapahana ny MBS andana brouillé ny radio ohatra zao za tsy miteny izy manao zao fa zava-misy zany ary ny anareo kosa aloha dia fanjakana mihitsy satria izy am'izay mba tsy hen'ny olona anybetoka sy any satria mandeha anao zao ty trano bozaka rehetrarehetra ty misy canal satellite daholo de ny olona moa le novegasy ny tena jereny satria vao mijery an'le vaovao de ozy izy hihitro indray teny tokana nabado ary ny olona efa tsy tia an'izany ntsony ny olona ka tsy magaga raha ohatra mivondrona ny olona satria le fitondram-panjakana tsy mety misehatra amin'izay a dia mivondrona ny olona satria samy mpanohatra arika reny zavatra teo am'kalatolony reny asa misy mitsangana raha fitondram-panjakana milaza fa tsisy misy reny zavatra nresahana teo reny e tsy problema zao firenena zao zavatra nresahana teo amin'ny fandraharany zany lafiny ara-tsosialy zany za zao mba nandehandeha tany faritany antsanantany mijery an'ilay guide touristique amanjatony tsisy miahatra ntsony ny zanany reo moa za mba nahita hoe président Rakotovoarivony io de nisy fivorina tapoka teo de ahoana nareo nareo iny zany anisan'ilay tokony voatsirika amin'ny fitondram-panjakana ahazo an'ireo fanampy be da be ray milliard latsaka kely eny vola azontsika $1 milliard ny azontsika tamin'ny reny crise reny vary 25 kilos isan'olona ny azony eo zy hatramo zay zao zanakay tsisy mianatra ntsony tsisy manao hitanareo zany rehetra zany a manahirana amin'ny firenena daholo hitenin'ny olona hoe ahoana nareo tamin'ny tondro zay ny asanao mampitondra anao zay tsy mpitondro zao e raha zay foana ny atao valy teny eo de tsy tokony hitondra fanjakana zany le olona raha andeha hitodika eny arina foana ilaza hoe ianareo nga taminareo nanao zao atre ianao le niady araisiko amin'ny foteny tono mihitsy rehefa mamaly reo olonareo zay zao mitondra de ataovy ariko io ataonareo izy io a de me mahatra ny firenena me mitombo a misy namana vahiny zay moa miteny hoe me tena dilapidation mihitsy eto Madagasikara tena ny arenanareo neka tena mivoaka daholo sy liana rehetrarehetra ary mampatahotra ny olona mampatahotra fa za tsy manana misehatra tena anamarinana an'izany a ny fivezivezen'ireo vola tsy fatam-piaviana vola vaovao be da be tsy de mifanintsy loatra amin'ny vola totan'ny fitondram-panjakana Banque centrale toko resaky ny olona ny ambonibola tabatra any zany hoe any amin'ny carrière reny betsaka ny vola vaovao satria mahafinaritra ny tambanivohitra mantsy le vola vaovao nefa rehefa mijery le masse monétaire créé anao zany ny foronina ohatrany tsy mifanojo misy tsy mifanojo de mampieritreritra ny olona zany de ny eno mihitsy amo satria any am'sehatra any amin'ny minina any maheno resaka ohatry zany ianao a marina ve sady tsy marina njana fitondram-panjakana mitandrina am'zany fa sao de zany mahatonga ny inflation antsika io a sao de be da be ny vola mandehandeha any ambadika any apetrako angamba fa za mba mpanao politika moako de mandeha mivory miary mivory manontany ahoanareo ahoana ny fanarenany ty firenena ty na mba eritreritrareo satria mba manintsy ny politika hoentinay andresen-dahatra ihany kio zay a amin'ny fifidianana manaraka de makainy amin'ny foty za zay fampanontany iny a de mivoaka ohatry zany ary olona mba malala ihany no miresaka matahotra zay monsieur le président fa ohatrany misy loharanom-bola zay tsy hita loatra hoe ahoany ty de akoatran'le fijerevana hoe tena lasa mivangongo aty ambony aty ny fitantanana zatra rehetra miteny zao ohatra le resaka risy torina amin'ny Ambatovy nezahana mihitsy io mba hoaingana satria io kosa zany mba toky ny fanomezana atao aminatin'lay atao am'le fiarahamonina atao am'le commune kely tao hoe ho misy taninareo alaina misy taninareo atao an'izao satria andanan'le pipeline angeza be Ambatovy de tokony misy tambana ho azan'ireny olona reny ary zay de anisany nezaka be
tamin'ny fotoanandro mijery ny programme lasandreo le tonga de namaivanina be zany ny fomba afahany tonga de misitraka an'le izy mba tsy anana zao problema zao izy hoe manao ny asa le olona na voriny vahoaka izy hoe aiza ary zany le asa nampanantenana ay ty voly ty raha filazany zareo fa ho amarinina niova ndray le izy fa miverina ty aminaty le kitapo be ambonina ty aloha de ho jereny eo zay ve zany lay vola hoentina mameno an'le fond souverain zay kitapo be tsy fantatra na misy hidiny eo na tsisy hidiny fa mpampantany tena satria jery an'le commune de miverina amina zavatra manahirana be nefa commune tokony hisitraka satria nisy tam'izao fotoana zao tena tsy misitraka mihitsy izy fa miliara na rary lavitrisy tokony azo n'olondreo fanenjana fanjakana foy be kosa nefa de mba mijery hoe inona le programme an'asa ny ekena zany tam'izay fitondrana teo aloha ny ekena hoe satria tam'izany misy an'le hoe tsy voalohany misy voalohany karama sy ny commune de hoe misy apahany kely nio zany hoentinareo le manodina karama ny foatrahany jiro sy rano fa ny tena apahany mavesatra amin'io de nitaterahana an'reo fotodrafitrasa ilainy vahoaka ty aminareo zany ane mpampandrosoana fa tsy ho tazononao aty de eritrereto hoe era Madagasikara reo andalovany anina reo viny reo ny ahazony sny de menimenina le olona satria misy tetezana kely tapaka de tsy vita fa hoe miandry an'le vola ty de averiko ny mandeha ny tenany ny filohampirenena asa raha teny diso ve mifera mana 400 milliards d'ariary petrapotsiny eo gamba le olona tsy vola am'izao fotoana zao manontany tena mihitsy hoe lasa izy ary zany le izy tena misy tokoa ve ary raha misy tokoa le izy de lasa izy de makaiza le izy ohatrany fitenena ndretraretra ndray momba ny jirama reny zay tsy mory ao resaka jirama io fa na de zany ary rehefa mahita an'ireny ianao hoe misy olona mandray vola be mandray an'izao tsy manino ny ady tsy mifandresa vola mety efa anatin'ny statut particulier zareo io fa le asa hitany olona ty avelany tsy azo takomany zany fa nyfandraisana avy ndra mandeha betsaka ane ny orinasa mpanjakana mana statut particulier manana fomba ijereny eo zavatra azo jereny zany le voatanisy tao anatin'izay fotoana vitsivitsy dao le andriamatoriva kodovaona ohatrany hoe zavatra fitantanana tsy mety na fitantanana tsy mahomby fomba filazana azy raha teknika eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao nefa mibetsaka ny mahita hoe amin'ny olotsotra io indrindra moa fa hita any amin'ny réseaux sociaux ndraindray somary manome tsiny kely hoe fa be da be ny zavatra tsy mety fa le mpanohitra ohatry malemy loatra zay mihitsy fomba filazany olona ndraindray malemy loatra le mpanohitra tsy fantako misy fotoana ve zavatra rehetra sa inona ny mahatonga azay raha fahitanao anazy mantsy amin'ny lafiny ara-politika zay ataoko hoe farany ambaniny amin'ny demokrasia zany fa miteny an'izany daholo moa ohatra ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao de hitako mihitsy mba hitako zay miteny an'izany tamin'ny 2024 de zay ny fomba nitondrany azy hoe rehefa tsy zaka ny vahoaka ntsony rehefa tsy tady ny vahoaka de rary ny vahoaka raha mitrotra maken'ny arabe zay lazaiko hoe efa conséquence zany la izy rehefa akelezinao ny sehatra iarahana amin'ny fampieno ifanehoan-kevitra io ohatra mifotaka mpitserina ihany io de mipirotsaka eny io mila mitambatra aran-kevitra zany ary zany tsy ho tonga raha ohatra ny fanjakana ohatra zao inona ny dinany MPS inona ny menomenina zao enikeo ny azety radio ndraindray ino azy hoe marina zany fa de mba nijery tokoa sasany tsy tafiditra mihitsy betsaka ihany keo ny na ny any amin'ny province any fa eto moa tsika de eto Antananarivo fa maninona manao an'izany fa inona ny atahorana nefa tsika milaza fa firenena mandala ny demokrasia ka miteny ianao hoe malemy ve ny zay ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana zao fotoana zao tsy mandresy lahatra amin'ny alàna ny fampandrosoana hoe diso anareo mpanohatra ireo satria io raha mahita raha mijery fa mikororoso daholo kororoso fahana ny lafiny ara-sosialy ary ekonomika eto Madagasikara de resena fotsiny ato amin'ny resaka hoe ianareo maleminareo inona ny vitanareo ary matahotra ny iny olona zao le matahotra ny olona za rehefa mba miteny reny de ozy izy ny any amin'ny havana sy ianao rivo mba moramora ianao fa atsipondry zalahary ananina reny de isy ary zany ny teny zanga manozona sa manompanizaniza fa zavatra raha mahalala ny tenenina mety zavatra tsy sahany sasany tenenina zany efa mpanao politika de mieritreritra hoe ho an'ilay fireneko ho an'io le mahantra kely amin'ny arabe iny tsy maintsy mba miteny tsy maintsy miteny ny antoko tsy maintsy miteny ny mpanohatra fa izy ary zany ny teny ary averiko ny mandeha ny fanjakana
ampanjakan'izay ny azy tokony amin'ny lafiny fampandrosoana mahazo manao politika ihany keo izy zay afaka manao politika filoha-pirenena tsy filohana toko zany zao de efa manahirana mijery zany efa anatin'ny propagande sady izy adinon'lay anaty lalam-panorenana tsy filohan'ny firenena ianao de tsy manao intsony ianao filohana toko politika mety anao sinizy hoe tsy filoha fa rahantsika mahita iko propagande tamin'ny mairie sy ny député ary tamin'ny 2024 latsaka teny ampiasaina tena ny filoha miaraka amin'ny candidat député fa tsisy miteny ny ACC tsy niteny ny CENI tam'izany de ho gaga ve am'izao fotoana zao ianao raha tonga de mametraka amin'ny mpanohatra hoe tsy azo atokisana le rafitra fa tsy ny olona satria rafitra tsy afaka maleo teny io na natao hoe maleo teny ary fa mitodika foana ny olona zay nametraka azy ka andao ny fomba anendrenan'ireo mety nisany izany tokony ao anatiny zany ny fampidiniana aloha fa tsy amerenana fotsiny satria fantatra misy tsy mahomby tao fotoana zao fotoana zao ny mahafantatra an'izany nataony zay nataony alao isy Andriamanitra rehefa tsy hita eto amin'ny tany ity mahafantatra hoe inona nataon'ny gouvernement atao tam'izany tamin'ireny taona 2024 reny inona nataon'ny ACC inona nataon'le filoha par intérim inona nataon'ny ranona zay ny mahatsara le hoe aloha izy ataony alefa ny fanadiadina alefa ny fanadiadina fa mahasoa ny firenetsika zany eny ary omeko minitra vitsivitsy ianao Andriamanto Rivotra Kotovao amezana zay dinidiniksika zay sy hitondrana hafa ny zany tena anisany mampatahotra eto amin'ny firenena de le hoe mitombo mahazo vahana be ny tsy fitokisan'ny olona vahoaka ny fitondram-panjakana zay ny tena zava-misy mampatahotra zany na ho ny mpitondra am'izao fotoana zao na mpitondra ho any arina satria nisan'ny zavatra lehibe na renina tamin'ny 2024 io fampitokisana amin'ny vahoaka io hoe rehefa zao kosa ny teny fanjakana fa tsy ahiahy foana le fanjakana le vahoaka mihaino anao hoe na mitehaka ry izy hoe sy mandaigny amin'ny fitondram-panjakana miangatra amin'ny fitondram-panjakana miangatra amin'ny fitsarana miangatra ny any amin'ny sekoly zany ny tena ozy hoe mafy be ny manarina zay eto amin'ny firenena ka tokony tandremany fitondram-panjakana zany hoe ty sekoly ty de reto ihany mahazo miditra tonga any amin'ny fitsarana ny olona anankiray anatin'ny 24 andro 24 ora tonga de vita daholo tonga de napigadrano misy jerem-potsiny misy aingana be totoafo mihitsy ny fanadiadiana misy jerem-potsiny zany rehetra zany de eo lay hoe fijerevan'ny olona ny fitombon'ny elanelana misy amin'ny manan-karena sy ny tsy manan-katao ary manitra fadiranova eto amin'ity firenena ity ary zay de anisan'ny singa lehibe jerevan'ny olona fitantanana fanjakana tsy zay mety otrika renanao fotsiny ao akory nijerevan'ny olona anao hoe akaty sa tsy akaty ny olona nampy anao hiara-iasa aminao fa zay fomba fitantanana ataony hoe bonne gouvernance zay bonne gouvernance tsy resaka ekonomika fotsiny akory fa hoe ahoana kay fampialana ny lalàna ahoana kay fitohizan-draha raha amin'ny firenena io zany eny mahatonga ny olona misalasala na de nisy covid ary jerevo ny fanarenan'ny olona ny fitondrany eran'izao tontolo zao de jerevony atsika hoe makaiza de ho resahana foana satria nisy covid nisy covid fa nanana milliard de dollars tsika inona le drafitra fanarenana am'izao fotoana zao aiza le izy zay sehatra rehetra andananao milaza daholo hoe tsy mahita ny rapitso raha afaka pitso mihitsy ene za mety misy manday mampitombo resaka kely fa ny raha mahita zany ka ozy hoe eo ny fanjakana ny ilainy amin'ny talona satria ny firenetsika mpitondra mandalo daholo tsy tokony hopotika ohatr'izao ny firenetsika anatin'ny toetsaina ho zarazaraina indrindra ny asa-panjakana zay iny ny ampisehoan'ny mpitondra zany hoe miany vahoaka zahay milafiny rehetrarehetra sosialy ekonomika ny fiainany andavanandro inona raha ataoko sary zao zay ny ajanonako azy satria lasa sarisary ny anitsika raha ataoko sary za zao de bidon jaune zay ny sary apetraka lova eo inona le ataon'ny fanjakana eny ary mankasitraka anao ampatsevinaina Andriamanto Rivotra Kotovao va itsika tatra anatin'ny fandarana dinika ty filoha antenimeran-dolona teo aloha sady filoha-mpanjakana mpisolo toerana tamin'ireny fotoana nisy ny fidana teto amintsika reny tompona andraikitra mpandrindra nasionaly eo niovina toko HVM amin'izao fotoana zao de mankasitraka tsika rehetra ary mankasitraka anao ihany koa Andriamanto Rivotra Kotovao de mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoko lahy sy tompoky vavy.